Malagasy Gypsum sy ny Xel Radio anao mandritra ty herinandro ty. Tantara mitohy tondra ny lohateny hoe Solafaka. Solafaka. Dia ampen'ny RMK Rovaniaiko. Reo an'ny miainan'ny tantara David San Cédric. Maminena Rozy. Nambinina. Fanantenana razanak'olona. Ianja ary mialy. Nandray feo. Santafinaritra. Mandrindra lafin'ny teknika. Citoyen Arinazy. Nana Tortosa. RMK Rovaniaiko. Mba nafinaritra kosa na mivalim-panadinana farany teo iny ka faly ringa proviseur hoe niezaka hono ny mpianatra. Nefa raha mba fantamasy ty zavatra tsy nataon'ny mpianana nandritra ny fotoam-panadinana. Fa zany aloha ihany fa tena nafinaritra ilay bandy indray latabatra tamiko tamin'ny fotoana ny sakafona iny. Raha mba inona mazao ny lasa vato dia tena zavatra. Zako ty dia manofo ririny eto. Ale hoe tsena fa maika hibalady raha riva. Yora! Yora! Oay marina. Raha Kix. Dia ahoana ry tony? Arabaina aloha fa afaka soma tsara e. Dia tafita amin'ny farany ambony indrindra. Merci les Kix. Ie. Ary ny latiko ve aloha mba nanahoana ny valiny tao e. Nafinaritra sa tsy nafinaritra? Ny bandy ve ny tompon'ny afera tamin'ireny dia ny bandy indray ny tsy ho afaka ho indrina. Ay zary nareo zany. Ay tokoa mo. Fa nilay kosa aloha reny aferatsika ireny e. Mieritreritreriry zareo mpanabe hoe mahay ny mpianatra e, niezaka amin'ny mpianatra e, nefa raha mba fantany mantsy. Rehefa tsy niezaka ihany aky ny tany ampianarana dia atao amin'ny fanaovana azy fa vadia kely aloha ny resaka e. Andeha hoaiza zany ndre io zao? Sa andeha nalazy fa nahazo vokatra tsara? Tsisy vola mihitsy lesy fa miandro mba ho ampirevella fotsiny zaoko. Zara relahy hita eto. Ndana aloha fidioza zavatra vidindry ary dia aveo tsika miaraka mifanao fotoany. Zara teo koa efa nangataka mba prevenako. Tonga dia atambatsika zany rariva. Sa hoanao ianao? Mety zany e. Rariva zany? Dia mitondra sipa kely any fa tsisy vehivavy mihitsy aho Ok lesy ataontsika amin'ilay be io. Sady koa ny mba fionana farany amin'ny mpiara-mianatra e. Mety betsaka mantsy tsy fakahita tsiny aorianan'io prorariva io. Ka zay mihitsy no antony nafarana sipa kely anie. Ary ndana amin'izay ndray mandeha miantsena e. Zay ary e. Ok. Dia nalazy indray zany ndrira miora rariva. Aleo andeha aingana fa mbola maika amorona excuse any an-trano. Mba hanafinaritra kosa lesa raha miantsy ty revy androany ty tena fiadanana be ny tatany raha ohatra n'izao foana ny fiainana. Ohatra le ty olo ty e. Ahoana ozy raha? Ireo foatra ny tena be marena. Nilay hoa ty revy androany ty sady nahazo sipa nahazo baka nahazo fafony. Za koa lesy tena nahatsiaro sambatra mihitsy eno fa niresaka an'izany sipa izany marina raha. Ohatra misy sipa raisy lesy mahafatifaty be anahy amin'ireto sipa lesany reto. Izay no nahavariana be anahy ty fa hatramin'ny hariva mihitsy efa saika ho resako ihany fa ohatra miavonavona be. Kozy be zany ty dia izy amin'ireo sipa leo zany le malatsa fitiavana amin'ny akamako e. Ndraso fa lasa nivoaka ny ivelany any izy teo. Tena baby ny tantaraka letsy tena marina. Dia lahy ty lesy tena mba mampome vehivavy lesy dia atao ampirediredy ohatran'izao. Ty azy ilozany lamy olo izy fa mba resaka tsy vazovazana izy zany laziko amin'lahy zany. Tena tiako ali izy. Tena baby ny tanteraka. Osie lesy raha miandry tsara aloha miza lafa ty tamin'ny manatony ty ngily ty izy. Iza ty ndray zay miakato marina. Tena manoatra lesy mioriny mahita anjely reny mahita anazy ka. Ve kiala miory
Evetikala ny ora ty le malasa saina sy malasa dalany lahy eo e. Na olona tsy. Io ora ny anarana. Lay rangahy ty revy androany ty rakiksa. Tena nanao be la. Tena afa-po tanteraka ny sipa lohatreto. Andrekako. Po mampapina be sady izy ty. Fa na izany izy aloha miakatony dia tena mbola manaitra avy hatrany. Tsy mahitsy zakako indrindroany indromora. Nandaniko ny atsasam-pananako mihitsy ka le mba azahoanareo fafinaretana toy izao mihitsy any mpadiavinay e. Fa andrity aloha tena hitako tafiditra be mihitsy Zais. Raha lazaina fa mandrefy lalana fimba isanandro dia ny an fa mahoako tena efa mandrefy terrain géance mihitsy e. Ka ahoana re, mbola pina ve le rehefa sahako kelikely amin'izay? Sady nareo ohatra ny efa tena lasa be ndao aloha tsika tsy laranga mba hiaraka andikely amin'izany hira tsara be izany e. Oare. To lasa ny dalany indray le sipy. Mandreraka koa nga zany ka. Andray kosa mifanditsy mendrika pomero sy kiksa eto masoko. Tsy raha reny kosa raha mba zao mahita na tsy mitily lary kiksa dia hoentiny lany akisiko. Oay, zaho koa ty oatra miadalaka. Sarotiny amin'ny tsanahako. Hitako tena sara miareo reny raha miandry izany. Matsiro be ry samy miara-mandihy amin'ny lazandro kiksa. Zany be aky. Mioa. Afaka miaraka mampiboaka kely aty ivelany atsy ve ndry? Afaka ka. Tsy haiko sakam-be mpondry fa ndrina antsitsiny efa mitady tsy azaka teny sahady. Dia aleo ndray teraka tsy misambra ambony atsy dia avy eo mitiny. Ary andraso amin'izay aloha ahidina any amin'ny toeram-pandihizana. Fanentiny laiza le sipa teo Ao izy ao e. Ametra 10 minitra any aloha tanatin'ity saky bananina pity dia omeko an'lahy izy mandritra ny alina. Ataovy matotra kosa le izy raha kiksa. Zany misy e. Za ve amin'ny lany namonina Lacoste dia lany ravaka vanginy. Za kosa le efa tena lany vola tamin'ity revy androany ty Aiza tsy manambola tsiny manao taratasy tsika dia omeny lany volaka raha pitso e. Izao ary amin'ny herinandro ny vola lany omeko indesy maninona ndao nao taratasy tsika dia mba ampidigno kely kosa le izy fa tena lafo be loatra izany prix zany sa ve lasa tsy say e. Omeko olon-kafa izay sany entana raha toy raha tsy vonina. Ao ary fa sa soratiny taratasy fa za avy hatrany dia andeha. Ahoana? Oka aloha miaraka manao an'ilay taratasy dia avy eo laha teriko any aminy. Dia izao koa rehefa tonga ny amin'ny 3 ora maraina dia midina tao hoe lahy. Dia za indray avy eo mody matory akaiky ny sokobony mantsy hoe lahy niaraka tamin'ny tao fa tsy za. Fa inona daholo ary zany condition an'lahy zany Ka zany izy e. Dia ahoana? Andesa himotra. Raika zany mpandeha kama surare. Aitatra ianao ka nanahoana hoana? Nafinaritra ve ny alina? Tena afa-po tanteraka mihitsy lesy mahafinaritra lahy. Enao ty dia manao izay hamenatra. Ka ahoana? Tsy aleo amin'izay fa isika mamonjy vodiana fa efa tena amin'ny 9 ora maraina mantsy izao Sa ve mbola tamana be miora? Sarotra aloha madaina fa
Tena satroko foana eto akaikiny kiksa. Fa elanga tsy tamana eto akaiko ka. Say aletsika dia andeha nalasy kely any ivelany any. Ka Miora. Tsy zany nefa efa nisy olona nifanao fotoana tamiko androany maraina dia sao iandro vasika fotsiny izy. Tsy tiako mantsy ilay mamitapitak'olona. Okey ary. Tia mifinandray ary zany sika mba afaka manolo irevitsika tamin'ny aliny. Ao rehefa hijereko fotoana malalaka dia miaraka ihany tsika. Aleo ary aloha andeha hiomana dia lasitsika. Aleo koa tonga dia andeha dia andrasana aitsy ambany aitsy ianao. Tonga dia mandeha anazy fa za koa ane tsy ely. Zay mihitsy. Mino koa fa mbola betsaka ny zavatra ataonao any an-trano any. Okey lesy tia koa. Zay vilisy lavo mivoaka tao le. Sao dia mba mbola miborsiny lahy tao ary ny sipy iny. Tandremo fa zasy ary piaro Le tiako letsy. Tsy misy hitondra an'izay ankeziny lahy eo e. Ny ary lesy maro be ary tsy hitako izay anaovana azoko. Fa za aloha eo ihany. Fa tsy nakobo ninina ve lo kialy iny. Raha kiksa ve lesy nanao ny afera dia isy akopy e. Mbola tsy matoky ananga ela. Za aloha dia tena manaiky any lahy. Mafy lahy. Ie. Fa ny volan'ny fanarahana kosa aloha sao dia vadika fanekeny eo Kalma lesy lahy baina. Voalohako ny volany lahy. Ary mandeha any lahy mihembotra any arina any fa hito tamin'ity izy. Zay any ary malala dia vita e. Zany. Ohatra ai tokoa moa. Mandreraka koa nga zany fiainana zany tja. Ary mikisakisana andro kiksa fa inona ary tia manao toerany tsy manakavany ity. Fandriany efa ny sanatoeranao amin'ny devao mba ho atao haingona fiara e. Dia mbola inona indray natao any arina any. Aleo aho eto akaikinao fa iza koa ny eo akaikin'ny olona mavesatrila be io. Fa mavesatrila ahoana e. Ianao kosa. Ka jereva ny ilay tongony raha tsy mitea tany ny ilany e. Sady miforotra kely oatra ireny tongotra kesy ireny. Io ve mba vita isofera eo. Maninona raha ela mba mitondra ny familiana dia amin'izay sika roa ny haingon'ny fiara e. Ndry ity koa mba mahay vava. Nga fidiny ho azy zao ohatran'izao ka. Ndao anainga lesy fa aza asiana adevitra be tsony. Miora, dia zao ve kinareo vao malala mody, sao mba tsy rariny. Ny olona akory mba nandeha nanala azy a. Nanala n'izy, mba asio azany ihany ny ray aman-dreny ato an-trano fa aza dia manao tsinitsinina olona ohatr'izao. Aza dia be menmenina rery nefa. Na za koa ary zany efa tena reraka be a. Aleo aloha monjy ny efitrano andeha atory fa tsy afaka ny amerina ny zavatra rehetra vitako tamin'ny alina akory ny sermonina anareo. Andre zany vavan'ilay saza ratsy taizy ity. Iza moa no nitaizanay? Moramora ihany fa tsy zazakely oatra ndria akory a. Mbola nitenena ihany aho. Karaha mbola tsy bory ny vavako dia tsy maintsy miteny ahy e. Atao inona fotsiny moa zany ty vavako ty? Mbola nitady. Ty tanany e. Tsy misy fahalala mandry indroam-bavahady zany. Ko raha tsy hoe navoa tamin'ny indray mandeha dia andeha amela foanako. Mahareniko anao tsy nanoerako anao fa raha tsy reniko ianao mety efa hafahafa ihany a. Avitsoro ny tanako e. Ary izay atao fa za mambola teserana ty amiko vao maraina eo e. Rehefa voa mahay mipetraka. Sady za koa tsy voza mihitsy e. Andriamanitra, mazaza inona ary tony? Ary ovay koa ilay fomba fiteny fa tsy zaza araky ny fiheveranareo antsony akory a. Efa 12 taona zao. Afaka 2 taona dia aleo tena amin'izay. Miora, 12 taona ve ianao dia milaza fa olo-dehibe? Diso be zany fihevitra ao zany. Samy manana marina sy diso aminy olombelona fa za fanadisidiso e. Raha mbola te hanenjika sainao toy ny ataoko dia manaova fa za za mody be desina lava. Efa vita ny any amin'ny fiainako ry Miora e.
zay mahatonga manoranao sy mananatra anao. Ka rehefa vita amin'ny fiainanao dia aleo aloha mba hanao fiainako e. Fa aza tenitenenina foana. Ny amo zany dia fitenenana ihany na mareny hafa anjaranao mandraina tsy e. Fa averiko ihany fa matoa mananatra anao dia misy lafo ratsiny io. Indrindra ianao vehivavy kely io. Efa mianatra amin'ny miaramandry sady raha endry ianao dia mba hanaovy rano mafana androko fa izany zao ny ilaiko. Dia aterony amin'ny efitraniko sakafoko maraina. Mandehana fa ateriko any e. Izay ihany koa ary kiksa. Efa ho adiny iray latsaka fefanteo izay nindrasako azy teko nefa mbola tsy mipoitra ihany. Isaky ny fanao fotoana izay toa tsy mba mpanao an'izany izy. Na koa moa nefa ny fotoana mbola mifanaovanay ankoatran'ilay tamin'ilay nanalazy vita baka iny e. Ray volana sy tapany aty aoriana ve rangahy dia tsy mba misy fihaonana fa dia anaty mesazy foana no resaka. Dia izao indray mba mifanao fotoana nefa efa ho adiny indray mbola tsy tonga ihany. Tsy ataoko ampiova ny fitiavako anao nefa izany kiksa malalako ohatran'ity tamin'ity kosaka iny ianao laka. Tena mialatsiny kely sipa fa tena taraiky tany anaty ambotaka tany ny bany dia taratara kely. Fangamo tsy hoe eto amin'ny manodidina ety ihany ny tranonareo ka taraiky tany anaty embouteillage ahoana ity ianao. Tsy izany rehefa izany hoe ety tokoa ny tranonay fa za mbola nijery zavatra tany dia izany nataraiky ahy. Izay tena marina koa ilay sy lazaina amin'izay dia tsy mba misy ve na dia biso akory aza. Ndao aloha tsika hiala eto fa eto ve indrindra no fahanako resaka e. Sady za io koa ny aky mba maika hiverina any amin'ilay toerana nalehako teo e. Jereo efa sady taraiky ve nama dia mbola milaza ho maika ihany koa. Maninona raha tonga dia tsorina amiko hoe tsy tia atsony ianao. Tiako ranga tena mitady aretina ny fotsiny eto akaiky ka mihevitra nga mikala hoe za reny no resaka amin'ny anaty mesazy reny nefa le raha miandry ketra kely eo indray dia lasa saina be eo. Zao rangany dia ataotsika hoe ahoana re. Aleo aloha tsika samy mody androany fa manaraka tsika manao misimisy kokoa sa hoana ondry. Tena tsy azoko mihitsy ianao tirikiksa ka. Maninona e. Any anaty somaitso ianao tao milokaloka ery nefa no nitonga eto alohako eto dia tsy asianao dikany akory kiksa. Tiako anena hoe tsy mba tsapanao ve izany. Eny e tsapaka any anie izany saingy izany eo mbola maika ary miory eny are areo ary andera tsy tianao velo miora izany raha mba ndraraina akory fa ina ary tia nahazo ankiksa ty sa mety tia akory fa izany izy. Raha ilay firesana any anaty mesazy anefa dia tena ohatran'ireny tena latsa-pitiavana be amiko ireny izy. Dia inona re izany no ataoko hoe samba nana tena hoe azo fialan-tsasatra amin'ilay androany nefa indrisy. Miora, mahita ty amiko ane re tsy safy io azafady Ty ndry ary manino ty ndry mibongo mahasala amin'io. Miora, lazao azy manzanao anaka. Eo lazao amin'iny fa mahatonga reto ane zao fito maninao zao e. Tsy androany any ny andro fa isan'andro ianao to tsy karitro malokendrika zao foana. Neny misaly aneny mitony mihitsy aloha ndry dia mipetra eto akaikety dia tantarao amiko mazava tsara izay tena olandry. Saory neny hoe ahoana anaka.
Mihaino anao Nisy tovolahy izay ry ny tiaviko mangina. Efa ela izy ny tiako ary nireko mba ho lasa olon-tiany aho. Taty aoriana nefa niaraka ihany saingy. Saingina niny e? Dia maty ve sanatria? Tsy maty izy ka. Fitany ary neny Fa novitany ahoany? Izy ka izy tia akory. Dia za miverezy mampitanondrika andrito io. Nitsaka dia atanjao ny saina fa lehilahy be dia be io. Tsy aminao ry neny leo dia hainao manisy nazy tsy mba tsapanao fa na dia nao io aza ne ka tsy atakaliko azy. Andray ry miory ty vavanao. Renao nahitanao masoana ne zay. Dia atakalinao lehilahy tsainao akory na anjaranao na tsy? Ka tiako izy tiako fotsiny tsotro izao. Tsy misy olona tiako noho izy eto ambonin'ny tany. Andriamanitro, fa ino ty loza lazainao ry miora? Zany noho izy zany Zany marina ka asakasakao na ho tia na mahafatsy anisan'ny zanakao tsony. Nefa raha ho fafanako ve moa dia iza tsony mba ho zanakao eo? Miora, finna loatra reny dia ao anatin'ny lohanao io dia manao toe-tsaina lomorina toy izany ianao e. Mitovy amin'ny ao anatin'ny lohanao ihany ao anatin'ny lohako ka. Zany hoe ny afotsy mbola maranidranitra kokoa noho ny ianao. So mba hanenina an'izany ianao anaka. Azombainareo anaovako zavatra fa aza mibahana ny lalako eo e. Aleo amin'izay dia ohatra efa tapitra azoko avokoa reto zavatra mividiako reto. Hoaitiko. Moa mbola misy an'ilay menaka Katarina mpitondray neny ahy iny. Andrasa aloha hijeran'izay eo aho dia avy eo mamonjy vodiny. Ary somba tokony aty raha dia hividy an'ilay test de grossesse. Aleo rangasaina atao Tena raha io ane izy hitako metsena etrety izany. Tena izy mihitsy io. Dia ahoana? Anantiny iny ve izany sa ahoana? Izany efa izany tsy manam-bola mihitsy. Anao ilay fikafika mahazatra mba hakana izany efa izany tsy manam-bola mihitsy anaovana an'ilay fikafika mahazatra mba hakana. Nefa tokony ianao an'ilay fikafika mahazatra mba hakana volany amin'ny raketra kila. Alora nga atsona izy. Miora! Miora! Atry, tokiko sy miantso ahy iny. Mba sambasamba izy miantso ameloha. Miora! Izany raha tsy modiny rehetra hita mihitsy ny bandy Tsy hoe tsy ndrarahanao fa gagazy variana ihany hoe iza koa ary izany. Dia ahoana kia? Efa avy niantsena ve aloha indrisy sa vao andeha hiantsena? Raha ny zavatra nanirahany eny aloha dia efa presque azoko daholo Mbola misy zavatra hovidiako hoe tsy amin'ny farmasia etsy. Fa angaty salama ianao sa mamanareo ny hividanana fanafody eo? Saka. Ki, ty ary izany tsy salama ndraika. Dia ho raikitra indray ve izany ilay tetika sa ahoana? Ty. Ka raha izany ary izany dia fanafodin'izy izany hovidinao any amin'ny farmasia izany ka? Tsara tokoa aza aloha ianao miteto fa misy zava-dehibe tokony resahantsika ary kiksa. Ndao mihitsy aloha ka malokaloka etsika. Ka za io any hery miora mbola maika. Saika anao fotoana taminao fotsiny dia izay no antony nanatonako anao teto. Izay indray kiksa sy maikany. Ianao ty izany dia tsy mba misy fotoana malalaka mihitsy fa isaky mihaona amiko dia milaza ho maika foana. Eny ary mandehana fa tsy maninona. Inona indray izao mampisento anao amin'izany? Ao ary fa tsy maika indray ahy ary mipetraha dia ento ary ny resaka ao. Andeha hividy test ary kiksa naleoko amin'ny farmasia.
Fa loza iny ty lazainao ro miora. Lozanao amin'ny ahoany tsy falingainao raha mba hiteraka sika. Tena marina mafy ary miora raha mbola vonina amin'izany a. Aza miteniteny foana eo ianao. Nefa mandehana lofidia any zany zavatra izany dia raha petra riva mivalo ndre andrasako eto e. Dia aza taraika. Fa maninona zao raha mba atao aloloha fa tsy atao amin'ny andro efa maizina be ohatr' izany. Ka izany aloha no misy ro miora fa izany tsy afaka amin'ny andro atoandro e. Ok ary dia tandre misaota raika ady indray ohatra ilay tamin'iny eo indray. Ao fa tsy taraika izany ahy e. Mety ianao indray aza no andrasako eo. Izay fa lasa dia hitantsika eo ihany ny valiny rapitso e. Velomiko kix. Siore. Odily ty raha miandry e. O raha miandry e. Aty any ve lahy e. Tena ay ve lahy ihany zany manan-kitapa vognareny izany e. Mandro lesy dia mipetrapetra. Misaotra ny lahy. Ka inona hoy izay natondia laraka isa. Amin'izay dia tsy mba noentina akory ilay anjelikeliko fa dia tonga maraina be fotsiny. Ka momba n'iny indray anely ty no antondiako aty amin'ny lavo maraina io e. Fa misy inona lesy leo aloha tsy ho lazaiko amin'ny aty mivavao fa sao hemitra eo le ry. Fa inona lesy ty mampienoena ny lahy io fa lazao zany e. Tsy misy inona letsy fa hoentsika mivoaka kely izy raha riva dia dress. Aza tapahany lahy aloha ny teniko e. Dia farak'ilay mahazatra iny hoa nadrez any antsika miaraka dia any no ataontsika ny zavatra rehetra. Mamona aloha izy dia avy nareo mitsamo miakatra any ambony dia rehefa maraina ny andro dia za ihany no mody matory eo akaikiny. Sa hoana? Raika izany ny kama. Sady za le izany tena malahelo azy mihitsy a. Sahala ny manofinofy izany amin'ny resaka amin'ny marina. Dia nikandrako fotsiny sao adininareo a. Fa kandrina indray ty e. Tsy efa nomena ny lava iny vola be. Dray. Aleo tonga dia hijanona raha izany. Mila vola fa vidin'ilay tamin'iny anie ilay vola nomeny lahy iny. Aza mba atao an'izany kosa lesy. Za ve lesy efa mba vonina be dia tsy mba ny lahy indray le revy. Mivary tena aza lesy andoavana pasaziko e lahy tetika nihinana fotsiny. Ka tsy mpivary tena lesy iny ka ho amidy a. Aza mba atao an'io lesy raha miandry a. Dia koa ty ary izy raha zaka lahy e. Dia amin'izay lahy mihinana tsy mandoha voly. Ary aleo andeha rehefa tsy mety amin'ny lahy. Andraso lesy loha. Inona indray e? Ty ary misy vola kely dia se raha miandry e. Anay hany moa le ty dia eo fotsiny no mandrebireby eo. Ohatray. Roa alina vely ty a. Mpivary tena mihaja ny lesy reny e. Apio ty fa tsy. Ataovy amin'iny letsy loha fa inona ary ty a. Ay, amin'ny sivy ka hatramin'ny sivy sy fahefany izany lahy dia mivoaka. Hoay kosa ry ty e. Ka apio ary ty e. Fefakadiny anie vitany ty e. Ao ary fa apiako enin'alina dia mba elaela zany. Mba zay ahay. Dia ny vola preventsika anazy 7 alina. Aza diny laza i. Diry kikza. Inona foana e. Fa ny vehiviran'ny lahy anaty ve dia tena mpanambotra vola mihitsy e. Dia olona tsy mamy zany no ataoko miara-matory amin'ny lahy. Dia aleo e lahy zany trahantraniko. Hoana ry zany ty ary dia atao matotra tsara amin'izay fa tsy sera maty za mibaina. Zay fa hariva ny andro. Siora lahy. Hariva e. Tena tsy tafavoaka tao an-trano mihitsy marina raha tsy efa mba nandeha natorina iny. Ny mivoaka iny vita ihany fa ny fodiana rehefa eo izao no tena olanako. Sy mitrango koa rangahy dia hatrehana. Tsy ampafirin'ny efa natao koa io. Ary toa mba efa hitongita. Sambasamba marina.
Ay tonga ny anjely keliko. Miala tsiny aloha fa somary tarak'iray kely fa tena enjana be mihitsy vao tafavoaka tao an-trano. Tsisy tsiny kia. Arandao amin'izay ary tsika hiala eto e. Fa hoaiza moa izany sika ry Kiksa? Andeha ho any amin'ilay toerana mazatra antsika eny any Ankiry malala. Sa tsy mazoto indray ny havako. Mazoto foana rehefa miaraka aminao ka. Fa tsy mahazo manao mampy be ohatr'ilay tamin'iny a. Fa maninona kosa e? Sa bedin'ny le riva e? Iza koa izao le ribedy eo fa ineny manabedy anako. Tsika ny raha maraina vao mody. Eno a. Atory aty tsika ko amin'ny fomba ahoana moa no alalany hoe nisotro tokany re? Fa atory aty ahoana ry Kiksa? Zany a. Bedy amin'izany ako. Zany eka mbola tsy ampitaony e. Ay, tsy tia zany ianao. Tsy hoe tsy tianao kosa fa bedy anie za e. Anio alina kosa vekiny fotoana mba hifankatiavantsika dia tsy mba fonao a. Eny ary tsy maninona raha izay no tianao. Tsy maninona raha tsy tia ianao e. Ianao koa ve moa efa ohatran'izao dia andany zara amiko. Ndry tena tia marina Kiksa. Okizay ary fa tiatsika matory e. Eo fa fako ny ranomasinao fa lehilahy be ohatran'io ko mitomany eo. Tsy mahabandy ny bandy marina ny fitiavana. Izy ianao nitsotratra io e. Vao anaovana lango malefaka sy ranomasim-boay dia efa nijabaka sahady. Ianao amin'izay androsintsika fa mangatsika be lesy eto ivelany eto a. Mangatsika ve ny malalako? Tia raha aloha ny akanjoko anao ve? Zay. Misaotra lesy malala. Eny akia. Mipetrapetra kia. Oji? Arina koa ny ataon'ilay ketra kila be ty aty ry Kiksa. Andohaka latabatra raika. Ka tsy manamboly ireo velarerany ilay dala dia mba hoe hifanapaka amintsika eto e. Eo aky fa tsy maninona izany io a. Manahoana miora. Salama. Maninona raha tsy mandeha evrievry ihany rehefa tsy manambola fa tsy manao soavaly be tongotra? Miora. Mangina ianao dia mipetra. Ndana sorato ny komanditsika dia ataovy amin'ilay mandona be ireny. Dia aterere aloha ery. Aingana ianao. Kely chérie am. Fina lisa mbola natao lisany tany ivelany tany e. Soto mba calme ianao pata be fa tsy nanao ninina izany izay a. Nitady oto fotsiny kala dia nitambatambazana be vao nijanona. Mody nanaovana ranomasy kely mihitsy azany e. Mafy alaka. Nafinaritra kosa lesy ny aliny ra Kiksa. Lay mihitsy ireny e. Fa saika alozany ery ty. Fa nisy inona e? Ka voa lasa ty ala dia taitsika ala. So ihany fa adiny ray ihany la no nijanona tao fa raha tsy izany dia traingo teo tsika. Enjana be koa lesy izany a. Eny hoaly ty. Dia inona hono mba niresahantsy ala? Tsy niteny vizy hoe nilay be na. Elanga ahoana? Zava-doza ny ely no niresahany tao e. Zany hoa. Fa zava-doza hoana ity? Ka bikina oinkiala. Atao vao matotra koa lisa. Tena koza e. Dia zanako ny vesa zanaka izy e. Iny kosa fa tsy ana. Fa aniza ndray. Anandray. Elany mipiaraka aminy. Za ahoana? Zany lesika vao indrona imbitsimimbitsy niaraka tamin'iny e. Ka ahoana moa nataony lahy hoe zanako zany? Dia tsoroko amin'ny lahy mazava tsara ihany koa. Fa mbola tsy niaraka tamin'iny a na andray mandeha monja aza. Ny vehivavy ko ary lesy firy. Tsy hitako izay anaovana azoko.
tsy miditra ampy zany arakikisa fa iareto any an'lahy ny adalalany ty anao siramasiso io hitady avevitra lesy nga mo insipiny nalala hoe niarak'izay mba avonjy eo lesy raha miandro fa aza tao anio na mba omeo volany loha analana azy fa nakaiza le vidim-pinanany iny aloha ampiasaina de ary aloha hiala fa tsy aleo andrasako eto ivelany eto iny fa tsy maintsy mandalo eto iny tokoa efa misy tovolahy tamy tov izy mihitsy raha zany fanombatombanako azy zany ary mba izako ary tony sipakely mandeha rery amin'ny andro efa reva be tony kiksa miora fa inona nataonao aty amin'izao andro efa reva be zao ry miora mitady aminao ary kiksa efa ho tapa-bolana ane zay nitoediavako anao fa andro hoany ianao vao mba hitako zany de inona moa zany le antony hitatava miora momba ny sanantsika ary kiksa sa mo tianao tsy fantatra indray mipetraha aloha ianao misy zavatra ho azavaikely aminao mihitsy fa inona mbola zavatra ho azavainao amiko amin'izany bevoka ty ahoana natao na dia nilazany sany amin'ireny koa aza ny erikiksa manahirana ny saiko ny fanaovako tsinitsiny nazatra amin'izay manga fotsiny zao akiry miora tsy za zany nirainjanakao fa miandry mazava aminao zay sao dia mba lasa dala ary ianao ty dala miandry ahoana dia miandry iza koa zany tompony dia samy mahalala andray ny kiksa andrainy adidinao ianao sa tsy aza tapahanao aloha ny teniko no amamokany ianao tamin'le lanona amin'ny mpiara-mianatra iny dia izy ny nasaiko niarana tory taminao tao fa tsy za velively zany akory aza iliko eo amin'ny hafa ny kapoakanao ry kiksa ka zay ny mariny mino ianao tsara tsy mino ianao dia asakasaka ao zany za kosa aloha tsy hitaizan'izay tsy zanako zany hiala tsiny aminao dia vitanao ve ary ianao ka ary mba ianao andehanako fa tsy andray ndana amin'izay mandeha makana amin'ny andry any dia any amanontany marina rehetra kiksa mba io aza mba atao an'io re mba zay fa lasa kiksa veloma ianao Neny foaya neny neny mandehanana n'izay nahavariana ndritany matory neny mifona re ary neny mba foaya fa mangatsika iareto afa ny hatramin'izay ary nangatsika parain'ny andro vitanareo ihany mba foaya re ary neny mifona fa tsy anao tsony efa tena miteraka krizy ho mihitsy ty ataonareo aty ry miora aleo ihany tsy miteraka raha hiteraka anatabava ohatr' izao mba jereo aneny lere efa amin'ny 7 alina izao neny mifona rehefa tsy anao tsony leo tena leo manoatra no ny zarery ny mananjanaka eto tany tebiteby lava sy aia lava zao ny ainako tsy mba tsapandry mihitsy ve zany mifona ry neny tiso sambatra amin'izay ka nasako aza ry neny mba voafitaka voafitaka neny inone neny vevokany manina tsara hoe ry miora fa manovy ve zany mifona re ary neny mifona fa tsy nanaraka ny teninao neny Andriamanitra tena tora neny marina dia ataoko ahoana re ty neny
Ody misy mandondona ty zany e. Olty e, tena miora ty io a. Dia ahoana ny atao amin'io? Ampandrosoa izy. Renin-janakely avy de hijanona fotsiny eny ivelany eny. Mandrosa kery miora. Mandrosa fa tsy midy io varavarana io e. Atri fangamera mipetraka aminao ato le ketrakily tirikiksa. Moramora kely ny vavanao fa naketrakily aza tsy mbola nataon'ny olona fitadiavam-bola ohatranao. Mba mangina ty e la. Ka ohatrany manao tsinitsinina loatra tika la mpivary teny io a. Asevy mivoaka ny orikiksa. So de tokony ianao nivoaka. Ato an-tranoko ianao zao e. Tsy azoko. Mipetra alo ianao ry miora. Zao ry miora. Izy le mahandro ny lazaiko anao. Maninona tsara hoe rikiksa? Ie, za mahandry. Ka ahoana? De isan'le hoe renzanako. Toriko ianao e. Ianao kay nanararoatra? Tsy nanararoatra velively fa ianao tsy nahitondra teny. Ary na hoaiza de tsy azo ny rariny satria vehivavy mamo. Tena nina kay ianao rikiksa ny tsy mba niaro ahy nandritra izany fotoana izany? Vehivavy adala. Io kiksa asianao miaro anao indrindra no nivarotra anao tamin'ny vola manetsiny. No sesefany toky ianao de amin'izay tsy mahalala hoe iza na iza ny olona niarana natoro taminao. Andray. Ary tsorika aminao mazava fa tsy mila zaza avy aminao velively ah, satria mpivary tena mihaja ny fiheverako anao. Tsamba amin'ny vola loatra ka tsy mahalala izay aso lafaka e. Kiksa, fa manino ianao tsy miteny? Ary lasa ianao mivoaka amin'ny varavarako e. Lehilahy tsy vanina ranareo e. Zany tsy vanina sa ianao tsy mahay mitondra tena sady manambanimbany. Na tokony hanampy anao aza ny olona ny vavanao mandeha ohatran'ny rano. Kiksa, ny tropitaly nini nay voalazako fa be voka e. De iza zany zao miandry azy any? Mandana ireto any ianareo e. Tsy olanay zany. Zao ry miora. Mandehana aloha ianao mody fa aveo miantso andry any. Zany a. Ale! Fa ty mpivary teny ty ve tsy de maheno e. Aza de atositosika la ohatran'izao kosa izy e. Aiza to zany mba hitantanaka. Izy raha teko mety mba tena izy mety ora. Aloha ny tonony. Miora. Kiksa. Miora. Kiksa. Feria, Kiksa. Devo tena feri. Mangina aloha ianao e. De aiza ny tena salama zany? Miora. Zany maro. Ary nisy mpitsabo miantso tsy ry miora fa andao aloha tsika anantiny iny. Ndao ary. Nareo ilay miaraka madamo izy? Ny tompoko. Efa azo entinareo mody sy efa vita avokoa ny taratasy. Izy io. Nena. Funa nena. Funa faskanaraka ny anatao. Hoata sansay miaraka nena. Tsy manana nina fa tsy anao ny ariny. Foaza monina. Okizay akiry miora. Okizay fa tsy ampiverina ny maty anie izao ranomasindry izao e. Kamboty Kiksa. Miora. Kamboty noho ny titrako. Noho ny
Atrako namozakotraiko. Mahirezaka ia. Miro? Mira ho aho zany eto foana e. Tsy anaraka zany. Ne malala. Voasa moe. Ndry mampalahelo aho dia zanak'olona lasa mitondra fahorinana ny adalako ty. Mitiavako enakely. Mifenakely. Aleoko tonga dia mitontony randahany. Aleo tonga dia ho any amin'ny polisy mba hanafansazoko. Aleo izao mihitsy aho dia hanafantenako. Telezana dara kiksa. Maneny anao ny tsy miteny ry Kiksa. Soe latsaka moramoramoramoa. Kiksa miora. Andao karakaraina ny razana ry mora dia tena ny toerana tokony toerany. Ndry teo onjonjoko sasa mirery moa izany sisy ty fiainako. Efa miandrandro ny aho ny dokotera. So ihany any fambanisany reny Kiksa ty nanampy ahy e. Izy mba hanapetrano aho. Kiksa moa nandritra izay fotoana lava be izay dia tsy hita popoka hoe nakaiza. Indreny koa rehefa anontaniana dia tsy mety milaza izay toerana mba misy azy fa ndranomaso fotsiny no latsaka moramora. Tiako iao ry Kiksa fa saingy lakalaka ny fiainana. An'izay tada sy neny. Mety efa sambatra izy izay any misy azy any. Sa kosa ity dia mbola miady amin'ny fiainana mahazatra. Otry ary fiaran'iza koa tia mitsanona eto am-bavahady ety. Ndrasa aloha jerena fa solona mitady amin'ny mamany Kiksa io. Manahoana io? Ay, mbola ianao ihany. Inona ny ataonao aty? Ary ka efa be kiby ty mpivarotra tena mihazy ty. Raha ny soana ka nesanao aty dia tonga dia miverena fa tsy misy ilako anao mihitsy. Aza mba miseho matikambo ry kala. Tsy misy ilako anao koa nefa anatitra ny lamazana fotsiny aleko aty. Dia ny vola ikarakarana ny fivoahany. Zany mantsy ny afatra ny dadakely ny avy any am-ponjy. Gatra Kiksa. Ay, tsy fantatrao zany. Any am-ponjy izy manefa ny sazany ry kala. Zay fa iala mivaly. Mandana koa mandeha any ilay ketrakila fitsia. Ketrakila fa raha tsy misy mamelona isan'andro tsy mitafy sy mihinana ianao. Andrekaty io. Fa ay ve ka ianao miantoka ny sakafo fampisan'andro e. Kaga ihany amantsy hoe mama Kiksa tsy miasa nefa zatra miadana be. Manirikiry akory angaza amin'ny fiainako izany ka. Teraka soma tsara ihany tiana dia miatrika fanditiana. Mba nanahay zay mba sanako tao e. Hatreto aloha dia fantatro fotsiny hoe lankely ilay zanako fa mbola tsy hita amin'ny masoko. Dia mba nitovy amin'ny Kiksa izany fa nitovy amin'ilay devoly indray. Aiva mifoy ianao fa manaonao fahasalamanao ato madama kely. Aizany zadako ry dokotera fa te hahita azy ah.
Mbola ho hitanao foana ny zanakao fa atao aloha dia mahasalagna anao. Mba hoetoeto amiko re izy tena te hahita azy mafy Rehefa mahatsiaro salama ianao dia entinay aty ny zanakao. Ianao raha ateko nefa nahazo chambre manokana. Andraso akazo vetivety Malaky ianao dokotera fa efa tena te hahita azy mafy Ndry ohatran'izay zao mba nenino ny taiza sy ny karakara ny zanako. Nampifana neny indry sy matsy ny vehivavy rehetra rehefa avy miteraka dia eo anilan-dreniny fa ty za dia irery tsy mbola nisy olona hitako nitsidika azo teto nefa efa ho adiny efatra izay mampanompokanako trano. Zay ihany ane dia tonga ty aro ny zanakao Andray mahafatifaty kely izy zany. Ie, mahafatifaty kely mitovy aminao. Ary aleo aloha soloko dia sady mampianatra anao manolo azy Eny are. Andriamanitra tokitrakila mitovy an'ilay devoly iny. Raha ny fahitako azy aloha dia avy amin'ny havanao na avambadinao izy io no nanaranaka. Satria rehefa natao ny fizahana dia tsy misy antony tokony hasemba anazy mihitsy. Ary tena zanako miandry marina ary ve zany ty zazy ty? Hitanao tsara ny nanaovako azy teo? Eny dokotera, hitako fa mahazo mandeha amin'izay ianao. Maroro taiza rehetra misaotra. Ary io no nga tsy mba manana havana na avambady akoatra n'iny ankizilahy iny ianao? Fa tovolahy raisaka iny teo dokotera. Le tovolahy ketrakila be iny ve? Ka tovolahy lavalava be volombavy iny. Fa iza koa ary zany. Tena tsy fantatra izany dokotera. Za indray manana havana fa mbola lavidavitra eto. Milaza ny hitondranao ody izy rehefa mahatsiaro tsara ianao. Zay aloha fa ilozako vetivety ianao Endre dokotera. Miala tsiny aminao ary zanako fa aleoko miara-maty aminao dia sambatra eo anilan'ny dada sy neny. Toy izay velona fa tsy zarizary. Aiza moa ilay briky ohatry ny hitako teo. Iteko fa ary aloha meko an'ity vatina briky ety ny zanako. Zanako neny zay dia aleo ateliko amin'ity ity briky iray ity Mino fa efa sambatra ianao. Mifoana fa tsy nanaraka ny teninao. Dia ho sambatra eo anilanao izay mianakary dada sy neny Andriamanitra. Nana ao tana telo masinao. Ka lahony zany sa vavony zanako tao lahy kely letra sady mitovy amin'ny lahy mihitsy na dia na firafo ny vatany tena ela napetraka mihitsy mba te ahita sady alesy zany ka karakara hoingana zay karakara lahy dia hiaraka ijery azy ihany tsika dia ahoana tokoa moa zany letsy ny zanakelahy io za lesy matsy mieritreritra hoe ampiakatra ny ora ho vadiko fa inona koa no natapa-kevitra tapoka ny lahana ho an'izany nanenina letsy atamboreny zavatra nataoko azy ireny aleo mba hanarina ny ratsy vitako tsy manina lesy fa afaka dia izay lisana zanako fa aza ataoko nanga fotsiny
eny letsy anampianareo foana mandrapahafatiko e. Misaotra ny lahy. Efa vita koa reto asaka reto e. Ndao amin'izay tsika nainga. Andrery miora fa tena hoana loatra mora mifona aminao Okizay le serikisa ary misy taratasy ane le tsitsy zany alefa ny ty mba tsy ariko andrasy hoe ty hoany kiksa tsy haiko ianao na mbola velona na tsy Fafa ianao le olona lasai dokotera hoe nikarakara kiksa mifona fa tsy nahandra ny fiherenanao tiako loatra mantsiny sady mbola te hiaina sy ho sambatra eo anilany ka zao ny fanapahan-kevitra farany hitako ateo akaiky ny nendrazany mianaka dia aza sorony ilasan tanora toa mba hanaraka ny teny indray amandre mba tsy ho solapaka telo mandrakis zay izany avako izany andray rery miora miora Andriamanitra natotry ny XL radio anao teo tantara mitoy tondra ny lohateny hoe solafaka dia ampen'ny RMK Rovanioko rorany miainany tantara Davidson Cédric Maminena Rozy Nambinina fanantenana razanak'olona Ianja ary mialy nandray feo santafinaritra